JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Vous présente Ni Vaovao. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalam Vaovao. afaka andro sy ora vitsy hifarana tanteraka ny taona 3 ary hiditra ny taona vaovao 4 anao ahoana iny taona vaovao iny raha toka izay rehetra nampanantena ny mpitondra fanjakana nolazainy fa anatsarana ny fiainan'ny mponina tsy nisy tanteraka avokoa fa haravana sy fahapotena no hita etsero tao anatin'ny 5 taona izay androany no niroso tamin'ny fandorana ireo varisimba 50 conteneur ireo tompona ndraiky mpanjakana ao anatin'ny faritra Boeny manoloana ity tranga ity ny dinatana toerana ny ministry ny fitsarana enandro ny omaly tsy maintsy anaovana fanadidina lalina ary atolotra ny fitsarana farak'iza aingany ireo manampahefana rehetra nanao sony ny taratasy fangatahana fahazahon-dalana mahakasika ny famoahana ity vary ity ary andrasana ihany koa ny toy ny fanadidina maika momba ity raharaha ity tsy mbola tafaverina amin'ny malagasy ny zo mahatompo tanindrazana azy ony teo anivony ARFM na ny anteny ny iray aman-dreny foko malagasy raha nanao fanambarana tamin'ity androany ity mitonitolona hitakina ny ananganana firenena vaovao vanina raha ny nambaran'izy ireo na efa misy aza ny ezaka amin'ny fametrahana ireo orinasa madinika mba hanodinana ireo vokatra mampalaza ny distrika Tsirarayavy eto amintsika tsy mbola masana ny filana ny politika mpanjakana amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny solavamboaka ny Brickaville raha ao anatin'ity distrika ny Brickaville ity manokana tsy latsaky ny 30 taona isanandro ny vokatra akondro mivoaka ao aminy ary mbola misy azy ireo vokatra no tsy tafavoaka hoan'ny maresaka iraisam-pirenena mahatratra 7 hatramin'ny 9 metatra amin'izao fotoana izao ny avo ny onjan-dranomasina ao Californie miditra antanety araka izany ary efa nandratra olona miisa varo raha lasa ny onjan-dranomasina kosa ireo olona 20 hafa teo amin'ny morotsiraky Ventura itoy androany io avo ny onjan-dranomasina io raha ny fanazavana ny andinindinireo avy hatrana ary arahinao afaka segondra fohy Marajuni araba tup last tup va femti alni sabuts fa tel pool ni volana Decembre tonna telambropulu ambrorivu iti sabuts fa ramti tona iti asiko panazana tup last tup vavi anzuni fampalalamba votsikia amnizo alla izo nan butsika izany dia ny matunda tsoratra avetrandi afaka andro sy ora vitsy dia ifarana tanteraka ny tonna telambropulu sy roarivu ari itrandraisika anatin'ny tonna 7 anaona iny tona vavo iny ratuka ny zay rehetra nampanantena ny mpitondra fanjakana no lazainy fa hanatsarana ny fiainan'ny mponina no tsy misy tanteraka hatramin'izao fotoana izao fa ravana sy fahapotena no hita etsero teo anatin'ny 5 taona izay nandritra ny taona maro tsy mbola nahitany anjara masoandro ny ankamaroan'ny malagasy ny fandimbiasana tao anatin'ny taona maro ny fisotroana mangidy sy ny fizakana ny tseran'ny aina ary maro ireo mitondra takaitra sy efa nodimandry tsy fitiny tsy nahita fahasambarana teto amin'ny tanindrazany vokatra ny fahantrana lava reny sy ny tsy fandripahalemana alaina ankeriny ny taniny tapenambava raha ny eo hevitra ary ampiasaina hery famoretana sy fampiororona tranomaizina ny miandry raha vao miteny indrindra ireo zavatra tsy nety sy ny tsirariny nataony mpitondra tsy misy azo anteherana intsony araka ny fomba fiteny manao hoe sitrany tsy miody ny matanjaka miandry anjara-pahavelomana avy amin'janahary ny marefo na izany isan'ny vahoaka manana herim-po sy tanjatsaina ny vahoaka malagasy na eo aza ny fahoriana sy ny fijaliana mahay mifaly ny malagasy ary hita soritra eny amin'ny endriny mandrakariva ny tsikitsika na eo aza ny tsindry sy ny ramatahora ary ny fanampenam-bava tsy mahasakana ilay fitiavatanindrazana miredareda ao am-pony malagasy zany io fitiavatanindrazana io no manosika azy hijoro anavotra ny fireneny izay gazan'olombitsy ireo ray aman-dreny ara-poko sy ara-drazana aza dia efa nilobava ary nanamafy ihany koa fa tsy maintsy mijoro ny isam-batan'olona vonina ijoro lalandava na inona fahoriana manjo azy ka hanavotra ny firenena izay voageja ny olombitsy ka ireo olombitsy ireo no migioka samy rery ny are-pirenena ao anatin'ny fanaparam-pahefana sy ny didi-jadona ary ny ramatahora isan-karazany antony maro no tsy maintsy hijoroan'ny malagasy raha tsy ilaza fa tsy ny hoe
very asina ny tanindrazana voaosihosy ny fiandrianam-pirenena rava sy potika ny soatoavina mahamalagasy aizina sy fanitrana no anjara tandrify ireo vahoaka malagasy maro anisa ary ny tena miavaka sy ny manaitra ny maro dia ny fiovana tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina vokatra ireo olana sedraina ireo faritra milamina mandry fahalemana tsy nahitana halatra na fanafian-dahalo hatr'izay nivadika ho faritra tsy mandry fahalemana amin'izao fotoana maro tamin'ireo faritra manerana ny nosy no azo ivezivezena afaka andehanana mody na amfiry na amfiry alina ankehitriny vao mody ny masoandro midy ao an-trano avokoa ny rehetra no nitahotra teraky ny asa ratsy sy ny fanafiana mitambasy ary ny vonolona sy ny fakanan-keriny afaka andro sy ora vitsy ifarana tanteraka ny taona 13 ary hiditra ny taona vaovao 4 anahoana iny taona vaovao iny raha toka izay rehetra nampanantenainy mpitondra no lazaina fa anatsara ny fiainan'ny mponina tsy risy tanteraka fa haravana sy fahampitena no hita hety sy roa tao anatin'izay 10 taona izay ho an'ny andrano tsy rapiso dia samy manao jery todika avokoa ny sambatan'olona hoe inona no vita ao anatin'izay taona 13 zay inona kosa ireo nokasaina natao nefa tsy tanteraka ka anohizana ny ezaka izay efa natao amin'iny taona vaovao 14 iny fa tontolo izay politika izay hatrany tsy mbola tafaverina amin'ny malagasy ny zo maha tompo-tanindrazana azy ony teo anivon'ny ARFM na ny anteny-mierany ray aman-dreny foko malagasy raha nanao ny fanambarana tamin'ity androany ity mitonontolona hitakinany sy ananganana ny firenena vaovao ndray vonina sy say raha ny nambaran'izy ireo 17 taona no nozana ny mpanjanaka frantsay Madagasikara ary 17 taona amin'ny taona 20 ihany koa no nanomezany antsika saritsarina fahaleovatena atreto tsy mbola tafaverina amin'ny malagasy ny zo mahatompo-tanindrazana araka izany namoaka fanambarana ireo ray aman-dreny ara-drazana izay tohanana izana-drazana ny randrana sindikaly ary ny firaisamonim-pirenena raha fitinina dia tsy mbola tsisy raha manjary eto Madagasikara tsy mbola tafaverina malagasy ny zo mahatompo-tanindrazana azy tsy toy izao velively ny tokony ho fiadanana sy fahasambarana ny vahoaka malagasy tokony Madagasikara raha ny arena sarobidy tsy hita pesipesena napetrajanahary ho azy eto amin'ny dinosity ivalona ity ny taona izay nandalovan'ny firenentsika fotoatsarotra matoky isika fanomeantsika taona vaovao fanantenana sy ho avy mafinaritra ilay Andriamanitra andriananary na ary izao tontolo izao ko azakivy mijoroa atambary ny hery sy ny firaisan-kina ary ny firaisam-posaina fa iray ihany ny malagasy ho avaditsika ny pejy ho akatotsika miaraka amin'ity taona 13 ity ny fampahatra sy fanabadona ary ny fanaovana tsinitsinina antsika ny fakanakeriny ny tanitsika ny fanampenam-bava sy ny herim-pamiretana rehetra miatra antsika aza tonoina fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy ary ny fanahy ny fandrena hoy ny teny ombalabe maso hoe tsy adidiko izao samyrery ny tanindrazana fa adidiko izao sy anao adiditsika malagasy manerana izao tontolo izao ary dia ho fahazavan'izao tontolo izao ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika koa dia andeha anao fanamby miaraka isika hitaky ny fananganana firenena vaovao sy vanina mametraka an'Andriamanitra andriananary olohany sy hopitarika ny firenena malagasy firenena manano ny asany firenena anjakan'ny tena fahamarinana sy ny fihavanana firenena mivelona amin'ny tany sy ny arena voajanahary izay nomeny zanahary azy firenena mijery ny tombontsoan'ny maro anisa ary mitsinjo ny madinika rehetra lavitry ny fanaparam-pahefana sy ny tsy mato-manota ary ny herisetra firenena tsy mitanilana amin'izy ary manaja ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana firenena mendrika ny faindren'ny malagasy sy ny saina mampahalalana ny fahaizany fomba mampanaony firenena avy amin'ny malagasy ho an'ny malagasy ho fitaratra izao tontolo izao nateo aza ny faneken'ny paparay masina ny fanambadiany lahy samy lahy na ny vavy samy vavy mifanohitra tanteraka amin'ny soatoavina kristianina sy ny mahamalagasy izany fomba vahiny izany hoe ireto ARFM na ny anteny-meran'ny ray aman-dren'ny foko malagasy ireto ka amin'ny maharay aman-dreny ara-drazana anay izay mitana ny fahefanany etim-paharazana mpitandro sy mpiantoka ary mpiary ny fiandrianam-pirenena sy ny fomba mampanao ary ny kolontsaina malagasy dia mametraka sady izay ny tsy fanekenay raha sanatria misy ny manam-pikasana nametraka ny lalàna ny amin'ny fanambadiana eo amin'ny olona roa mitovy fananana eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy hitondra fahafahana sy fahaleovatena tena izy ho antsika vahoaka malagasy rehetra ny taona vaovao 14 ka aza matahotra azakivy aoka hanana fanantenana foana sy atoky hatrany ilay nahary izao tontolo izao sika hoy ny teny soratra masina ao amin'ny tantara faharotoko fa 2 andininy fahafito tapany faharoa manao hoe fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy ireo na eo aza ireo fitakiana samihafa mirary farany taona feny fifaliana sy lavitry ny aizina ho an'ny malagasy rehetra na eto an-tanindrazana na any ivelany
ary andray ny taona vaovao anatin'ny farantenana lavitry ny tahotra sy ny fahakiviana ireto ray aman-dreny ara-drazana izay nanao fanambarana androany ireto. Mbola mitana ny isan'ny mpanara-baovao mandraka androany ny toy ilay raharaha vary simba tany amin'ny faritra Bonika izay no mentsika anohizana fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Tamin'ity androany ity no niroso tamin'ny fandorana ireo vary simba 50 conteneur ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny faritra Boeny manoloana ity tranga ity dia nidina tany an-toerana ny ministry ny fitsarana nanao diady ary nilaza fa tsy maintsy atao ny fomba rehetra andratrarina ireo olona tao ambadika ny mety famoahana ity vary simba ity na izany manam-pahefana na ireo olon-tsotra izay nikasany amoaka izany vary izany. Tsy maintsy apetraka ihany koa ny mahatanitandalana ka anafaizana ireo olona rehetra ireo. Niroso tamin'ny fandorana ireo vary simba 50 conteneur ireo tompon'andraikitra ao amin'ny faritra Boeny tao Foamarongo no fanandorana ireo vary simba ireo sy ireo vary efa voafotsy miisa 5 camion androany. Ito ny fandorana ireo vary simba ireo any faha 2 janoary 2024. Manoloana ny tranga nidina tany antoerana ny ministry ny fitsarana omaly ny resaka nivantana tamin'ny fahitalavim-pirenena nitondra fanazavana mikasika io raharaha io. Tsy maintsy anaovana fanadihadiana ary atolotra ny fitsarana farak'izay aingana ireo fa manam-pahefana rehetra nanosony ny taratasy fangatahana fahazoan-dalana mikasika ireo vary simba ireo miaraka amin'ireo olona rehetra nandray anjara manelanelana an'ity raharaha ity raha ny fanazavana. Marina fa tsy ny solombavam-bahoaka rehetra ao amin'ny faritra Boeny no nanosony ny fangatahana iny. Ahoana no tsy avoanso ireo fa solombavam-bahoaka ireo hatreto ka anaovana fanadihadiana tahaka n'ireo deputy sasany efa voanso teny fiadanana. Nasanaraka izany toy ny fanadihadiana ataon'ireo tompon'andraikitra maro samihafa mahakasika iny tranga iny fa tontolo ny politika izay hatrany tsy nitsahatra ny tonga ny fanajana ny tanitandalana teto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona nitondra ny Andrajoelina izay raha nambarany sombavoaka ny Madagasikara alera Tsimbazafy voavidy teto Antananarivo renivohitra ao anatin'ny distrikany Atsimondrano nambarany hatrany fa tsy azo dokisana intsony ity fotoana ity noho ny fanaovana tsinotsinona ny voalazany lalam-panorenana malagasy. Tamin'ity fitondrana rajoelina ity no nahitana fanitsakitsahana lalam-panorenana betsaka indrindra hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo Atsimondrano. Tsy hita taratra intsony ny mahatanitandalana ny firenena no ny ataon'ny mpitondra sy ireo eo anivon'ny gouvernemanta raha ny fanazavana. Aminay indrindrandrindra ny aty anivon'ny fanoherana aloha dia maro ireo lalàna vohitsakitsaka anisan'izany ny lalàna goavana indrindra dia ny lalam-panorenana atao hoe mifeny tany sy ny firenena kanefa dia ninina tsy hojerena ny atsipiriany zany lalàna zany amin'ny fomba fanatanterahana azy. Hita ihany koa zany no hoe amboletra amin'ny lafin'ny fitantanana tsy miraharaha ireo lalàna amin'ny fiain'ny tany sy ny firenena fa izay hita fa hoe tiana hatongavana amin'ny tanjona anankiray dia ino ny masoana ary tsy raharahiana ny lalàna amin'ny fiain'ny firenentsika. Dia izay no azo anambarana hoe tsy azo antokisana loatra ity fitondrana misy amin'izao fotoana izao ity raha ny fomba izay nentin'ny tantanana ny 5 taona lasa teo izay satria dia tsy misy fijerena an'izay mety tombontsoa imbonana ho an'ny vahoaka malagasy fa izay mahasoa sy atao hoe tombontsoa manokana ho an'ny mpitondra ihany no imasony ireo atao hoe ekipa na namana ao anatin'ny antoko politika anankiray. Ankoatra ny tsy fanaran-dalàna hita sy ny seho nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, tsy mazava ihany koa ny rafitry ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Raha ny tokony ho izy mantsy dia nametra-pialana ny premier ministre ary rehefa nametra-pialana ny premier ministre dia mazava ho azy nametra-pialana miaraka aminy ny gouvernemanta. Zavatra anankiray manjavozavo zany amin'izao fotoana izao dia hoe le mpikambana amin'ny gouvernemanta ihany ve nametra-pialana fa ny premier ministre mijanona amin'ny toerana sa tsy. Nametra-pialana zareo kanefa mbola ao anatin'io tao anatin'io filan-kevitry ministra ihany mbola manambara hoe mbola mitohy manohy ny asany mandra-pitsanga ny gouvernemanta vaovao. Raha ny tokony ho izy dia hoe petraka ny fametra-pialana tapitra treo ny asan'ireo mpikambana ny gouvernemanta. Izay ihany koa no manosika ny filoham-pirenena makany amin'ny fanendrena farak'izay aingana ny lehibe an'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana ao anatin'izay gouvernemanta vaovao izay. Ny firosoana amin'ny fanaovana ny rafitry ny gouvernemanta sy ny mpitondra tsy mahomby ny tokony himasona amin'izao fotoana izao ho hatrany ny fanazavana. Ny herivelona rehetra sy ny collectif des candidats izay nanangana ny cellule de crise amerenana ny fiandriana pirenena sy ny tanitandalana.
taoriny fa fifidianana filoham-pirenena iny dia mitodika amin'ny fifidianana kominaly indray sy ny mason'ny parapolitika amin'izao fotoana izao. Enatra ho an'ny mpitondra fanjakana ny fangataham-bola lava amin'ireo mpiara-mombolantoka amintsika eo amin'ny trehany fanomanana ny fifidianana sobavim-bahoaka sy ny fifidianana kominaly eto Madagasikara raha ny nambaran'ny akademisiana Razatoery Erilala androany. Fifidianana izay eto amintsika izay tokony anjara ny fitondram-panjakana fohy be no manomana ny teti-bola natanterahana izany. Vita iny ny fifidianana filoham-pirenena dia natao tao anatin'ny ambolitra sy ny tsy fanarahan-dalàna maro samihafa ary manana filoham-pirenena isika na tsy nandray anjara aza ny akamaroan'ny vahoaka malagasy sy ny antoko politika. Mitodika any amin'ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana sobavim-bahoaka indray zany ny mason'ny mpanapolitika. Manavola hitrehana zany ve ny fanjakana malagasy sa ataoko hitotoy indray tahaka ny fanazatra hatramin'izay. Io no fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao. Henatra ho an'ny fanjakana malagasy ny fangatahana lava amin'ireo firenendehibe raha ny fanazavan'ny akademisiana Razatoery Erilala amin'ny fikirakirana zany fifidianana izany. Iroso amin'ny fifidianana isika, fifidianana ben'ny tanàna, fifidianana solomam-bahoaka satria fa olany fiapitao-piasan'ireo manambola hiatrehana an'izany hoe ny fanjakana malagasy. Raha tsy manambola hiatrehana an'izany ny fanjakana malagasy dia tsy maintsy mbola handombaravarana indray amin'ireo tsy ilay mpamatsy vola. Raha ny marina zavatra mamenatr'olona ny hoe raha tokantranontsika no andeha ahatonga antsika angataka atsiaroa fa zavatra efa tokony ho vahoamana atao anatin'ny 5 taona lasa ny fametrahana lafibata hiatrehana ilay fifidianana misy an'baratongany fa tsy misy moa zay. Amin'izay fotoan'izay zany raha tsy manambola ny fanjakana malagasy hiatrehana an'ireo fifidianana ho avy ireo dia tsy maintsy handombaravarana any amin'ny mpamatsy vola indray ary amin'izay fotoan'izay no mety hitrangany hoe ho voatery anao an'ilay fiaraha-midinika ny mpitondra ankehitriny. Ary amin'izay fotoan'izay misy zavatra mety tsy ho voafehintsony ao anatin'ilay fandehan'ilay raha mety zavatra tsy ho voafehintsony. Tsy azo adonoina ange fa izao zavatra misy izao hoe nandresy zany ny hery politika mpanohana Andriamato Rajoelina. Fa ny zavatra mitrangany rehefa ao anatin'ny fotoana fandresena ohatran'izao dia eo amin'izay le misy an'ilay fifandonana amin'ilay andeha ataontsika hoe le fomba fiteny mahazatra fizarana ny mofomamy. Iarahan'ny rehetra malala fa tsy manana paikady sy lamina amin'ny fiatrehana ny fiainam-pirenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary zatra mendralava ny fanampiana avy any ivelany sy avy amin'ireo mpiara-mombolantoka. Fa ambany tany vehivavy malagasy mandray anjara eo amin'ny sehatra politika amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ho ny teo anivon'ny Conseil national des femmes de Madagascar izany. Ireo sahy mandray andraikitra indrindra fa ireo lomboatendry tsy mipetraka eo koa ny elanelana misy raha ny fanazavana trany. Mbola lavitra ny atongavana amin'ny mira lenta ny fitovian-jony ny lahy sy ny vavy eto Madagasikara hoy ny CNFM na ny Conseil national des femmes de Madagascar. Isan'ny ahitana taratra izany ny ta sy ny salanisan'ireo vehivavy mandray andraikitra eo amin'ny sehatra politika. Ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny politika aloha dia mbola ambany dia ambany. 5% de maire nitsika amin'izao 10 isan-jato. Na mandat électif na mandat nominatif dia kely dia kely. Ny se fokotany zany ary fa ambany 2%. Hitantsika tamin'ny présidentielle 2 ny 2013 sisa tavela teo tsy misy vehivavy na ny ray. Raha mba nisy vehivavy na nohatrohatra na ny déposé dia nisintona vetivety. Dikan'izay zany mbola misy sakanao. Tsy avitan'ny vehivavy tena manao an'izay, tena miditra ny tantely. Tamin'ity zao mba nisy maromaro ny vehivavy membre ny gouvernement. Fa io tsy stable, fragile. Ndray izy efa miakatra 20 dia aveo indray misolo indray le gouvernement dia miaina indray. Ohatran'izay koa ny vehivavy gouverneur. Tena niady mihitsy izay fikambanan'ny vehivavy fa ahoana mihitsy moa 22, 23, 24 région tsy nisy vehivavy na ny ray. Nanao interpellation mihitsy zahay. Ny amin'ny tamin'ny Assemblée nationale misy fotoana tsika fa nahazo 20% de femmes. Amin'izao izy efa nidina. Antenena zany amin'ity fifidianana ho avy ity zany mba hitombo izay fandraisana anjara. Maro ny lalàna na ny eto an-toerana zany na ireo fanarahana iraisam-pirenena nataon'ny Madagasikara sonia saingy ny finiavana hampiatra azy no tsy ampy na tsy misy mihitsy raha ny fanazavana hatrany. Hatramin'izao
mbola takiana trano ny fampiarana ireo zon'ny vehivavy sy ny zon'olombelona iny anivony ny fiarahamonina na eo aza ny lalàna. Tsy hitako ny fandrosoana tsy hita taratra raha amin'ny resaka zon'ny vehivavy manokana mbola takiana zany takiana lavana dia efa mipetraka eo ara ny lalàna polygamie nefa raha ny lalàna zany raha eto Madagasikara na manao ny fomba le fanambadiana zaza loatra dia iny nefa zany atao tena à grande échelle firaisana ranofo mamoafady any atokantrano maheno tsika mahita isan'andro anatin'ny vaovao anaty réseaux sociaux lalàna misy ihany fa le finiavana eo dia le fombafomba hoe culture le coutume tradition iny anisan'ny sakana be fa ny lalàna lalam-panorenantsika nefa mametraka hoe tsy tokony avakavahana mitovy zony rehetrarehetra any amin'ny article 6 efa misy an'izany na ara-drazana na ara sexe na ara-fianarana na voatanisa ao daholo raha manaja ny lalam-panorenana fotsiny tsika dia tsy tokony ho isy ny discrimination rehetrarehetra nefa hitantsika fa tsy izay ny zavatra miseho. Maro ny atsisika natao tamin'ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena momba izay fampanajana ny zon'olombelona sy ny zon'ny vehivavy izay. Mangahatrany ny resaka hoy ny CNFM saingy tsy araka izany ny fanatanterahana azy. Ho fanomezana fafampo hatrany ireo mpanjifa manome toky fa anome vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny takatry ny rehetra ny groupe Abibo eto Madagasikara. Ny fianakaviana Karmaly izay efa namorona ny Abibo teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2017 tany amin'ny faritra Befandriagna avaratra ary efa misandrakatra amin'ny misandrahaka any amin'ny faritra maro amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 2017 no namorona ny fianakaviana Karmaly teto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritra Befandriana avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary ny hitatra haingana eny amin'ny sehatra ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana traika efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay hanome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay hanolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny ankora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika na avy any ankafa. Tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafiny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehy tsara, ny kalitaon'ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo. Reharehanay ny fanatobiana entana izay mifototra ny fototra-fitrasa moderna sy manavao hatrany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra. Vondrona Abibo, ny kalitaony lahara-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra. Ny fiarahana miasa amin'ny mpanjara matianina maherin'ny 900 miparitaka manerana ny faritra 13 eto Madagasikara no iroboroboan'ny traikefanay amin'ny fitsinjarana izay tena hita fa mahomby. Izany dia ahafahan'ny groupe Abibo mampiely ny vokatra any amin'ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana. Ao amin'ny Abibo, ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay. Marika maherin'ny 900 ny tsinjarainay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy ny mpanjifa izahay. Ny vokatra azinay dia misy tolotra isan-karazany manomboka amin'ny paty tena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelona aina tsy azo ialana ary ao koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely. Isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo itokisanao azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasana. Ny tantaran'ny Abibo dia sarotra sarahana amin'ny tantaran'ny firenena malalantsika Madagasikara. Izahay ao amin'ny Abibo dia tarihiny viana feno fanantenana ho an'ny hoavin'ny firenentsika.
Tapa-kevitra izahay fa hanome aina trana ny sehatry ny fitsinjarana sy hanamafy ny sehatry ny varitra eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe U dia nanometraka efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay. Amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 9,3 alina avy eto an-toerana na avy any ivelany, manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ankehitriny, ny aro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay. Ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indiana dia mampandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafin'ny faritanytsika. Ao amin'ny Abibo, mirehare izahay efa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenetsika sy ny kolontsainy. Nivoaka tamin'ny fanginon'ireo orinasa madinika ny mita asa teo anivy ny tetikasa forma prod teo anivy ny faritra Atsinana sy ny faritra Analanjorofo iny valovolana izay no navitany asa saingy tsy mbola voalohany volan'ireo orinasa izay natanteraka ny asa ireo ka miteraka olana sosialy maro samihafa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Fanambarana izay orinasa ny asa tao amin'ny projet forma prod faritra Atsinana sy Analanjorofo dia manao izao fanambarana izao. Efa ho valovolana izahay no navita ny asa ary ny andro fandoavana ny volanay tamby ny asanay nefa hatramin'izao dia mbola tsy hitanay ny marina momba izany araka ny fantatra dia efa nifarana io projet io aty amin'ny faritra misy anay ary hifarana ihany koa ny any amin'ny foibe Antananarivo. Maro ny olona teraka izany eo amin'ny asa sy ny fiarahamonina ao ry marary any amin'ny hopitaly ary efa maro koa ny maty satria efa tsy zaka intsony ny vokatra izany. Noho izany mitaky izahay no andoavana ny volanay farany izay maika satria mafy loatra ny vesitra mianjady amin'ny orinasanay toy ny famerenan'ny volan'ny banky, fandoavan'ny karaman'ny mpiasa sy ny sisa. Eto ampamarana dia miangavy ny tompon'andraikitra ara-panjakana mahefa izahay mba hijery akaiky io olona mahazo anay io fa efa ela loatra izahay no niandry. Zahay niasa tamin'ny forma prod faritra Atsinana sy Analanjorofo. Tena malahelo dia malahelo zay entreprise satria sahirana dia sahirana ny entreprise madinika amin'izao fotoana izao noho ny tsy fananam-bola. Ny asa vitanay tsy voaefatra amin'izao ka zany no amafisanay etoana magnamafy zay ny amin'ny fitakiana ny boahiny ny vola tsy misy atakandro fa sahirana zay entreprise. Ny namanay sasany efa maty, ny sasany tapaka lalandra ka izany no mahatonga izany fitakiana izany tsy misy atakandro. Hatreto zany tena tsy fantatra anay ny olana ary tsy mazava aminay ny fakturanay rehetrarehetra fa nalefany fa zay tsy paye ihany tena fantatray hatreto ary zany no mahatonga anay mitaraina amin'ny fanjakana mahefa tsy hainay ny antony inona mahatonga zay tsy paye fa ny asanay vita ara-dalàna ary nazahoanay PV de récipient. Izay ny tapany voalohany teto anivy ny fampalalana vao tompoko lasy tompoko vavy dia sy antivetivety tontoreto dogabadoro televavio ndray ary. Carlton Anous, Louveteau Compagnie vous présente Prestigious Style en compagnie de Shine et Denise. En animation, Yo Alloï, un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique concocté par le chef réputé de Carlton. Réservation www.tickets.io dans les boutiques Racine et au Carlton Anous. Sponsor Gold, Telma, partenaire Audacious, partenaires digitaux Your Target Agency, Webmaster Madagascar. Parents, bienvenue dans la deuxième maison de votre petit bout de chou. Maasounzaz, crèche et garderie vous accueillent dans un cadre épanouissant et sécurisé en tout point. Confiez votre enfant à notre équipe professionnelle et chaleureuse pour pallier votre absence et pour lui transmettre les bonnes valeurs. Maasounzaz priorise le respect des besoins et des envies de votre enfant. Tout cela dans un espace propice aux activités d'éveil et au repos. Confiez-nous vos petits amours, ils vous reviendront épanouis tous les jours. Maasounzaz, route circulaire Bel Air. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend.
Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax Indahar et Sarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny tapany faharoa eto nivony fampalalana vao tompoko lasitsoko fafa dia mbola anagarana ohatrany naraiky izany hatramin'ny farary any amin'ny faritra Tsinananosi no antsika isatarana izay tapany faharoa izay anatin'ny district ny Brickaville awa na efa misy aza ny ezaka amin'ny fametrahana ireo rasa madinika mba hanodinina ireo vokatra mampalaza ny district tsirairay eto amintsika tsy mbola masana ny filana ny politika mpanjakana raha nambarany somba vomboka ny Brickaville raha ho an'ity district ity manokana tsy latsaky ny telopolo taona isanandro ny vokatra akondro mivoaka ao an-toerana saingy mbola misy ireo vokatra no tsy tafavoaka noho ny faratsy ny lalana sy ny tsy fampin'ny fitaovana. Isan'ireo taniketsa amin'ny lafiny ara industrialy eny any amin'ny faritra Atsinanandrosi iny amin'ny alalan'ireo karazam-bokatra maro samihafa raha ny hita tsy mbola ampy ny politika ny fanjakana amin'ny fitehirizany ny vokatra misy ao amin'ireo faritra ireo raha ho an'ny district ny Brickaville manokana ohatra manodidina ny 9 tonna ny akondro vokatra ao aminy ary manodidina ny 4 tonna kosa ny vokatra vomanga. Santiolany ihany ireo fa mbola maro ihany koa ireo karazam-bokatra misy ao an-toerana. Matetika simba nefa ny vokatra noho ny tsy fisian'ny fanodinana ankoatra ny fanondranana izany. Ilaina araka izany isian'ny tetikasa ODOF mba isian'ireo orinasa manodidina ireo vokatra misy ireo raha ny nambarany sobavomboka ao an-toerana. Misy ny fandaranasa manokana ny fanjakana nanomboka tamin'ny fidirana itato amin'ny anteny miara-pirenena ny taona 2024 izay nahitana natao hoe ODOF ho an'ny district ho an'ny industrie izany hoe io fanorenana orinasa madinika izay mifanaraka amin'ny vokatra misy amin'io district tsirairay avy io. Raha ho anay Brickaville moa dia fantatra mazava tsara fa ny famokarana voankazo ny famokarana fary azo ahodina ho fary izay no tena mampiavaka an'io district io dia antenainay fa ho tafaverina ary orina eo anatin'ny district anay ny ODOF ka ahafana manodina ny voankazo izay tsy lany hoanina any aminay. Ataoko tsy lany hoanina satria raha miresaka vokatra letisia izay ny hotazana vao tamin'ny volana novambra teo atsika tsy lany ny tsena anatiny akory zany na ny fanondranana any ivelany aza dia hita mazava tsara fa 23 000 tonnes zao naondrana tany ivelany izay hitambarany faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo dia hitatsika amin'izao fotoana zao fa raha ny tsena anatiny na ny toerana tsy ahitatsika n'izany letisia zany dia misy ny vokatra letisia avokoa amin'izao fotoana zao. Midika zany fa mbola manahirana atsika ny fandaniana ny vokatra miala avy eo amin'ny faritra Atsinanana indrindra fa ao district amin'ny Brickaville raha miresaka letisia atsika miampy ny avy ao Vatovavy sy fitovinana. Na efa nisy aza ny tetikasa industrialy eto amin'ny fametrahana uzine hanodina akondro sy vomanga ho lasa chips izay nanaovany ampahany tamin'ny faniriam-ponina ao anatin'ity district ny Brickaville ity tsy mbola ampy izany ary tokony hotohizana hatrany fametrahana orinasa lehibe maromaro mba hiteraka asa ho an'ny vahoaka raha ny fanazavana trano. Ny taona 2024 ihany anefa dia nisy hetsika nataon'ny ministera ny industria nanatitra machine ahafahana manodina akondro ho lasa ho chips tao. Tsara no ampahafantariko atsika fa ny district ny Brickaville dia ahitana vokatra akondro 30 tonnes isanandro. Izany hoe misy commune maromaro no mamboaka andreo
misy ny avy ao ranomafana esta, misy ny avy ao ambinanony, misy ny avy ao afiatraomby, fanasana razanaka zay mitambatra akarina eo Brickaville. Amin'ireo point anankitelo reo a dia tsy lasaka ny 30 taona isanandro ny vokatra akondro ka ny andrasanay zay ametraka ny usine na orinasa iray afana manodina ny voankazo ka tsy ho veriverymaina ny voankazo eny aminay. Saivina fa efa nanondrana akondro tany Europe Madagasikara tany amin'ny taona 1970 ary nitony abezaka ihany koa izany tany amin'ny taona 1970. Nanana ny toerany manokana araka izany ny akondro avy eto Madagasikara teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nanana sarotra aza ny fifaninanana tamin'ireo avy amin'ny firenenkafa. Fa amizao fitsinana ny Vaovao sy famanana ny taona 2024 izao nahitana fikarana trany hatramin'ny 20,100 ny vidin'ireo karazana zava-maneno entina anaovana fety ao an-tokantrano raha ny fanazavany ireo mpivarotra teny amin'ny tsenany petite vitesse ny eny manoloana izany ireo mpanjifa noho ny fiakaran'ny vidin'io raha oharina amin'ny isan-taona raha ny nambaran'ireo mpivarotra hatrany. Fahazarana isan-taona ny mividy zava-maneno ahafahana mitsena ny Vaovao ho an'ireo tokantrano maro. Tamin'ity taona ity, niakatra amin'ny vidiny iray amin'ny subwoofer raha ny fanazavana ireo mpivarotra tetsy amin'ny petite vitesse. Tafiakatra hatramin'ny 20,100 izany fiakarana izany, indrindra ireo radio ho iatran'ny fanazavana. Ny vidin'ny subwoofer zao bafla amin'izao fety zao midina miakatra be moa zany ny vidiny entana amin'izao. Fa raha teo aloha teo izy nidina le nanomboka volana novambra nidina iny. Fa nanomboka Decembre zany izy niakatra amin'ny vidiny entana. Niakatra taminy. Raha laina atao hoe 7 alina sy 2 hetsy izy lasa 2 hetsy amin'izao maka azy. Subwoofer faramora indrindra tao aminay zao 5 alina sy 2 hetsy. Dia farany lafo indrindra 1,200,000 eo amin'ile 5 alina sy 2 hetsy amin'ile prix farany ambany zany no farasahan'ny olona amin'izao. Ny eny manoloana izany ireo mpanjifa isan'ny fanararaotan'ireo mpivarotra amin'ny fandaniana entana amin'ny vanim-potoana ny fety tahaka izao. Eo ihany koa ny andrasana ny taona vaovao na ny réveillon, mangina ny tsena, miaina isan-taona ireo mpividy zava-maneno. Eo amin'ny any zao tokony ho izy aloha teo aloha teo malafy eo amin'ny 9 isan'andro farafakeliny. Fa amin'izao subwoofer 3 isan'andro lafo amin'izao amin'izao alohan'ny réveillon zao tamin'ny herintaona 9 isan'andro zany subwoofer lafonay fa amin'izao izy 3 sisa efa atsasany zany sisa amin'izao fotoana zao amin'le olona mety tsy dia manam-bola angambany amin'izay fa tsy le vidim-piainana koa miakatra be raha teo. Subwoofer aloha zany tena mandeha. Le subwoofer le vaovao matin'le vaovao koa mantsy le olona amin'izao fa subwoofer taloha na occasion reny tsy mandeha intsony amin'izao. Koa mibafla amin'izao vitsikely zany ny olona mividy bafla amin'izao subwoofer moramora. Raha toka mironany amin'ireo entana vita avy any ivelany ankamaroan'ireo mpanjifa amin'ireo karazana sono samihafa. Tsy adino ary mahazo vanatrany ireo fanamafisam-peo amboarina etsy amin'ny petite vitesse. Ireto farany izay mora vidy miaraka amin'ireo fitaovana samihafa toy ny micro sy ampli bafle. Any Mananjary nanao asa fanadiovana ny oliviny commune Ambonivohitra Mananjary androany ity. Fanampy fanapetraka ny commune Ambonivohitra Mananjary ny fanadiovana ny tanàna fa indrindra amin'izao ankatoko ny fety izao raha ny nambarany ben'ny tanàna maître Koko. Vondron'olona sy fikambanana maro sy parlementaire tonta no namaly ny antso ny ben'ny tanàna taratry ny firesakina amin'ny fampandrosoana raha ny fanazavana. Ndeha antsika ny fanazavana mahakasika izay. Lasan'ity taona 2024 ity ny loto rehetra. Vondron'olona maro avy ny fikambanana samihafa no tonga nanatanteraka an'izany ary ny fandrimbona sy ny fanotanana kosa ny avy parlementaire dia ny député Yaza Charlot sy député Norbert izay natonga soloteny. Izao no atao dia nehoana ny firaisankina ny mpitondra eto an-toerana ny fandrimbona amin'ny fampandrosoana ary fanampy napetraka moa izay mba hipetrahany fifanandrenana politika sy ny loko samihafa fa rehefa hoe asa fampandrosoana ho an'ny tanàna dia tokony hifandrombona ny rehetrarehetra ka dia tsy hoaiko mahaben'ny tanànay ny tsy saotra ny mpikambana ao amin'ny parlementaire ny solombavambahoaka roa voafita tato amin'ny distrikany Mananjary sy ireo fikambanana maro samihafa tsy ho ary voatonina anarana teto ny fanometanana tamin'ny
commune Ambodivohitra ny Mananjary amin'ireo mpiasa nanatanteraka amin'izao fanadivana izao. Ny fanentanana avy ety aminay dia mba anazany ny vahoaka ny toerana izay efa madio mba hitandremana amin'ny loto satria zany fanadiovana zany dia sy andraikitry ny fiadinan-tanàna samiredy fa andraikitry ny vahoaka manontolo ka samby tomponatoka zany ny tsirairay ka aoka mba samby andray ny andraikitra manandrika anazy dia mba ho tanàna madio sy matehonina no iarahantsika miaineto ary rehefa tsy mandoto ianao dia mandio. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany fa trangam-piarahamonina tao amin'ny fokotany Saronala commune Ambanivohitra Befotaka distrikny Mahabo. Zazalakely roa taona zany mpampianatra préscolaire ao amin'ny PP Saronala no nisy nakankeriny ny 7 Decembre tokony tamin'ny valora al. Vola mitetina 5 tapitrisa ariary ampina crédit irehetsa ariary no takiny ireto mpakankeriny ireto. Rano zavantranga ny zoma fa 7 Decembre taona 2024 tokony tamin'ny valora latsaka teo no eo niditra tao anatin'ny tranon'ilay mpampianatra ireo mpakankeriny. Novonona avy hatrany ny jiro ary nanapoka basy tao an-trano ireto mpakankeriny ireto. Raha vao naheno ilay pobasy ny zanaky mpampianatra io taitra tamin'ny torimaso ilay zaza ka nitomany mafy. Ilay mpampianatra no antondian'izy ireo fa saingy tsy tratra tao an-trano tranony fa ny vady aman'izany no tratra tao araka izany no ireto mpakankeriny ireto ireo ity zaza roa taona ity sy ny findain'ilay reniny. Io findain'ny reniny io no niantson'izy ireo ka nilazany fa mitaky vola irehetsy sy 5 tapitrisa ariary io. Mitohatra amin'izao fotoana izao ny fikarohana. Any Sambava, vehivavy roa no tratrana makitrano tao tsara rivotra Sambava omaly ka tratra teny amin'izy ireo akoho, ny voatabia, ny menaka, ny kojakoja ho an-tokantrano sy ny maro samihafa. Rehefa natao ny fanadina tokantrano 5 nefa novakiny ireto tovovavy misy 2 ireto ary amin'ny antoandro no fa tsy amin'ny andro alina no anaovan'izy ireo ny asa ratsy. Natolotra ny mpitandro filaminana avy hatrany ireto tovovavy ireto raha ny efa nazavana nderatsika ny fanampanazavana. Ny vary fotsy, ny menaka, mbola maromaro ny raha tsy hita afaka zany ny tompony poulet de serre. Fa le poulet de serre namidin-jareo tabelle souvenir tany fa olo mivory ake zany no manazava aminay hoe zare i avy nandafo poulet de serre dia ino ka zany recherche hoe azoviny olo very poulet de serre dia zany ny antony nazahoana zareo io fô viavy zare io ary zanak'olo avy tsara rivotra jiaby. Entan'olo 5 zany zare jiaby aby fô mbola maro amin'zare iny misy tsy hita, misy ny telefony, misy ny vilany, misy ny poulet de serre mbola misy 5 araka le déclaration le tompony zay fô iraiky fô zany le fa hita tabelle souvenir nantafosan'zare any. Izy zany efa andavanandro fa tena le mafy ny tsy fandripahalemana fô nenombolombolombo izy tatoato. Tena le nenafy izy tatoato satria halatra nataony viavaroa ty zany rehefa nataony ny fanadiadina andro mantsanga tsy amin'ny andro alina ary tsisy lala fa zare roa fô dikan'izany zany akoatran'ny raha ataony lala aby io dia zare ka zany magnano ny zare manoka afatra tsipinay zany mitovy amin'ny afatra lefa fô matetika alefanay amin'ny radio hoe ny olo mapetraka olo mametraka olo amin'ny traminazy na mampanondro na mametraka olo tsotra fô tokony mbo mideklara aminay fitondra. Faharoa manaraka zany efa misy ny carnet fokontany ao nataony fokontany misy somian'ny fokontany tokony mba manana izy zany ny tsaraikaraika afahana naramaso le fiboana sy le fidirana anaty secteur satria tena maro be zany olo aty amin'ny andrakey mifamaofao fa tsy aizana. Fa ny maresaka resampiriny no intsika amarana ny fotoana fampalalamba avao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy mahatratra 7 hatramin'ny 7 metatra amin'izao fotoana izao ny avy ny onjan-dranomasina ao Californie ao miditra an-tanety araka izany ny onjan-drano ary izay nandratra olona misa varo raha lasan'ny dranomasina kosa ny olona 20 hafa itoy androany ny avy ny onjan-dranomasina io raha ny fanazavany ny sampanampamatatra ny tetrandro ao antoirana. Miakatra tanety amin'izao fotoana ny ranomasina ao Californie, vokatry ny fitopatopa ny onjan-dranomasina mahiry vaika, izay efa mahatratra any amin'ny 7 metatra ny avony. Olona misa valo hatreto no fantatra fa naratra, vokatry izay fiakaran'ny ranomasina an-tanety izay, raha misa 20 kosa ireo lasan'ny ranomasina. Tsy maharo na inona ireo fefilo.
Mitaintana fatratra malon'izany ireo mponina ao an-toerana no ireto farany tsy mbola niomana ny amin'ny fisian'izany. Tsy maintsy nikatona ihany koa ireo fivarotana rehetra manamorona ny morontsiraka California. Tapaka ny jiro ho an'ireo fivarotana sisa tsy tondraky ny rano. Very hevitra malon'izany ireo mpivarotra noho ny fikatona ny tsenan'izy ireo. Ankilany, itoy androany, raha ny antso fanairana nataony sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro any an-toerana, ity fisamboaravoarany ny ondra-dranomasina i California ity. Dia izay ihany koa tompoko lasitoko vavy no entiko mamarina ny fotoana ny fampalalama avao tamin'ity alina ity. Isaraka anao tena tokantrano naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Mirary farany tena mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra samy io tain-Jagnahary. Verema tompoko lahy mandrapitafa tompo vavy. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.